Bonsoir daholo indray tsika ny tokantrano any ary. Toka mba afaka niala sasatra kely tsika tao anatin'izay fotoana kely zay. Iroso indray tsika ary any amin'ny lesona amin'ny ity hariva ity. Dia mbola eo ihany zany tsika ny amin'ilay resaka hoe nijanonantsika farany mikasika ilay resaka hoe misy hierarchie napetrak'Andriamanitra. Ahoana izy izy? Andriamanitra ny lohan'i Kristy, Kristy ny lohan'ny lahy, ny lahy ny lohan'ny vavy izy izy. Izay no mahatonga ilay hoe ianareo vehivavy manake ny vadinareo. Ka na dia tsy resy lahatra amin'ny teny aza hozy izy ny olona ny velona dia manino mba ho resy lahatra amin'ny fitondrantenan'ny vavy. Dia hitantsika teo moa tao anatin'izay ilay hoe fitondrantenan'ny vavy hoe manahoana ary izany fijoroana vavolombelonan'ny vehivavy ity ivelany izany. Vehivavy kristianina. Dia hitantsika teo ilay tao amin'ny Petera izany ilay hoe amin'ny resaka firavahana, amin'ny resaka fiakanjona, amin'ny resaka firandranam-bolo, amin'ny resaka hoe fahadiovana zany sy fahamotinana. Zany zany fitondrantena kristiana hoe tahaka izany hozy izy ny fitondrantena masina ny fitondrantena masina ireo vehivavy natahotra an'Andriamanitra fahiny zany sy ny fitafian'izy ireo na ny fiakanjon'izy ireo. Dia izay no namaranantsika ny lesona iny fa dia iroso indray tsika amin'ny lesona manaraka manasantsika indray ary araka hivavaka. Hivavaka tsika ary. Tompo Ray Masino mbola mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Ankehitriny izay ray dia mbola hanondray ny fianarana ny teninao, mbola ao anatin'ny fandrefesana ny tempo ihany izahay. Ka raha mbola noho ny lesona izay raha io dia aoka ray ny fanainao masinany no hiasa aminay amin'ny fahafenoana ka izy no mpianatra anay indray ny teninao. Izy no omenay fahazotoana, izy no omenay faharetana. Ka iny ray tsy hainay ny tsy fony eto anatrenao. Raha nisy fahotanana tsy famendrena mety nahalatsaka anay tao anatin'izay fotoana nitsarana izay dia ifonanay aminao ray. Mifonany amin'izay mety fisainanay na fitenenay na fitondrantenanay ray ka ratsy teo anatrenao. Ninona mety zavatra eny ny sofinay na mety hitany masonay ka ratsy teo anatrenao dia ifonanay aminao zany. Manomy tsy maso ihany izahay. Kristy iray ny marina. Raha izay dia mety lava ihany. Raha sanatria ka nisy nahalava anay Tompo dia ifonanay aminao zany. Mamondrafo aminay ray mamelany aloka-renao. Mangataka aminao zay Jesosy eo diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Mariny zay no ny amin'ny ranao, Kristy diovy zay no ny amin'ny ranao. Nareo ka Tompo lefanainao anamasina anay sy hitantaranay amin'ny marina rehetra. Dia sorato amponay ray ny lalànao ary ataovy eo an-tsainay. Aoko masina izay satria masina ianao. Ary eo ampilatananao ray no ametrahanay ny fotoananay amin'ity folakandro ity. Aoka tsisy arombaka izay eo ampilatananao. Isaoranay ianao izay rehetra efa nataonao taminay ary isaoranay ianao koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Amin'ny anaranao Jesosy io nanandratanay izao vavaka sao teto anatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Amen. Iroso ary tsika dia ny zavatra hojerentsika indray zany dia zao hoe manahoana ary zany ny raha mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra no tokony comportement ny lahy na ny comportement ny vavy. Misy ihany koa ny antsoina hoe araka ny resantsika hoe raha misy any amin'ny toerana hôpitaly dia hoe misy ny akanjo momba ny hôpitaly. Izay ilay hoe code vestimentaire zany ny akanjo ny resaka hoe miaramila misy izay akanjo miaramila. Any am-pianarana misy ny ankizy manao blouse any am-pianarana. Antsoina hoe uniforme moa zany azay ilazana anazy aty. Dia ianao koa zany rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Tsy hoe manao akanjo fotsy daholo, tsy izay ilay izy. Tena manao akanjo fotsy daholo. Na ohatra tsy mahazo manao peratra daholo ohatra ny tsy fantatro. Fa ny zavatra tenenin'ny soratra masina no resantsika eto, ny zavatra teneniny dia hoe ny vehivavy izy dia zao. Tokony maninona? Tokony misaron-doha eo anatrehan'Andriamanitra. Mariky ny fahefana hozy izy tahaka ny anjela. Izany hoe manana autorité zany ianao eo alohanao. Dia izy moa ny autorité ny eo ambony indrindra zany fa Andriamanitra ny autorité eo ambonitra amin'izay fotoana izay. Dia ianareo lehilahy koa izy raha mivavaka dia maninona? Aoka tsy hisaron-doha koa zany ny lehilahy. Fa tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra zany zay ka hojerentsika kely zany mikasika an'izay zavatra zay. Jerentsika ty amin'ny Korintiana voalohany, toko faha 12.
Korintianina voalohany toko faraky ambin'ny folo. Io zany dia efa inona zavatra hitantsika io zany fanavahana nge hoe io zany dia efa hitantsika koa le fanavahana Andriamanitra manavaka antsika zany amin'ny fanjakam-pisorona firenena masinao zany dia avanao rehefa mivavaka aminy ianao dia zao ny fomba hivavahanareo amiko. Ndry izy ange tsotra fa tsy sarotra fa ny olona moa manohatra an'izay foana fa dia asakasaka izay anohatra an'ilay izy zany. Korintianina voalohany toko faraky ambin'ny folo dia vakiantsika ny andininy fahatelo aloha ny vakiantsika veritsika kely le resaka rafitra zany dia toizantsika le izy rehefa avy eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny manaraka izany. Andininy fahatelo dia ao nosy izy ary tiako ho fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Kristy izy no lohan'ny lehilahy rehetra, lehilahy no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Eo zany le rafitra mipetraka dia toy izany amin'izay le vakiteny andininy fahaefatra. Eo nosy izy amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany. Mahafa-boninahitra ny lohany. Inona le lohany resahana eto aloha voalohany indrindra? Tsy hoe mahafa-boninahitra ny lohany lohany eto io ty tapin-dohanao ty tsy izay le teneniny eo fa iza le lohany lahy satria izay le rafitra mipetraka. Mahafa-boninahitra ny Kristy zany izy. Mahafa-boninahitra n'Andriamanitra zany izy. Zay no tiany teneniny eo. Dia averiko le teny manao hoe ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany. Mahafa-boninahitra n'Andriamanitra sy Kristy zany. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy. Raha ohatra zany ka ny vehivavy tsy misaron-doha dia maninona? Mahafa-boninahitra ny lohany izy, mahafa-boninahitra ny lahy izy, mahafa-boninahitra ny Kristy izy, mahafa-boninahitra an'Andriamanitra izy. Satria teneniny rehefa avy eo hoe iny saron-doha iny zany marika ny autorité iny hoe ny lehilahy ny lohany Kristy sy Andriamanitra. Marika an'le fahefana eo amin'ny lohany iny. Dia zao le teneniny eo ihany. Dia toy izany le vaky teny averiko tsara le andininy fahadimy fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy. Zany hoe raha ohatra zany le vehivavy tsy misaron-doha zany izy dia zao mahafa-boninahitra ny lohany zany izy lehilahy ny Kristy Andriamanitra satria ohatrany hoe olona sola loha zany ny vehivavy iny. Raha vao tsy misaron-doha zany le raha ohatra zany le vehivavy ka tsy misaron-doha dia manala baraka ny Kristy zany zay, manala baraka n'Andriamanitra zay, manala baraka ny vadiny zay satria ohatrany hoe vehivavy sola be zany izy eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana zay rehefa mivavaka. Dia mahazo ino nge zany hoe vehivavy sola be zany ve misy hajany zany? Tsy misy hajany zany. Mahamenatra zany. Amin'izao fotoana zao moa zany efa tsy amin'izao tontolo zao raha zao tontolo zao no resahana ekelin'izao tontolo zao zany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra zany maninona? Manala baraka an'Andriamanitra zany, manala baraka ny Kristy zany, manala baraka ny lahy izany. Dia toy izantsika le vaky teny andininy fahenina. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka ho hetezana izy, fa raha mahamenatra ny vehivavy ny hetezana na ho aratana dia aoka hisaron-doha izy. Fa raha tsy misaron-doha izy ny vehivavy dia aoka ho hetezana izy. Fa raha mahamenatra ny vehivavy ny hetezana na ho aratana dia aoka maninona? Aoka hisaron-doha izy. Eto indray zany ho aniza le hoe ho aratana ho an'le vehivavy. Satria le volony ange ny volon'le vehivavy iny efa nianarantsika tamin'ny marina izy iny hoe voninahitra ho an'le vehivavy ny volony. Raha lava volo ny vehivavy dia voninahitra ho azy zay. Raha fohy volo ny lehilahy dia voninahitra ho an'ny lehilahy zay. Nefa raha ohatra ka ny vehivavy maninona? Aratana io volony io dia afa-boninahitra izy ary manala voninahitra an'iza ihany koa izy ho an'ny Kristy izy.
ka raha ohatra zany ianao tsy tianao no haratana hoe mahamenatra anao zany dia aoka ianao hisarin-doha koa zany zay midika an'izay zavatra io aoka ihany koa ianao hisarin-doha zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia eo amin'ny 10 izy miteny an'ilay izy amin'izay ahoana izy amin'ny 10 izany no mahamety ny vehivavy hisarin-doha noho ny amin'ny anjely. Izany no mahamety ny vehivavy hisarin-doha ny amin'ny anjely. Dia amin'ny teny frantsay izy dia zao mihitsy ny teny amin'ny aziaty eo amin'ilay 10 hoe c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amin'ny teny gasy teny antsika hoe zany no mahatonga ny vehivavy hisarin-doha izy noho ny amin'ny anjely fa amin'ny teny frantsay izy dia teneny mihitsy hoe elle doit avoir une marque d'autorité dont elle dépend sur la tête. Zany hoe iny fisaronan-doha iny zany dia mari-pahefana iny, marikana autorité iny hoe manaiky ny lahy, manaiky an'i Kristy, manaiky an'Andriamanitra. Ny tsy fanaovanao an'iny zany dia tsy fanekenao ny lahy, tsy fanekenao an'i Kristy, tsy fanekenao an'Andriamanitra. Mazava angizy ny teny zany dia rafitra mipetraka zany zay. Dia osintsika ahoana fa manino zay nanao an'izany, fiangonanay tsy nanao an'izany mihitsy. Dia mipetraka foana ilay fanontaniana manao iza ny tokony hoenoina, Andriamanitra sa ny olombelona. Dia miteny nefa ny apôstôly nivakitsika tamin'ny maraina eo amin'ny 1 toko 12 dia ahoana izy ny apôstôly Paoly toko 12 aoka hanahakay ianareo dia tahaka ny hanahafako any Kristy. Io fampianarana hoentin'ny Paoly io zany dia fampianarana nyraisiny tamin'i Kristy io. Aoka hanahaka ianareo tahaka ny hanahafako any Kristy. Ka raha ohatra zany ny fampianarana hoentin'ny apôstôly Paoly. Ka raha ohatra zany ianao tsy mandray an'io marque d'autorité io na mari-pahefana io amin'ny lohanao, zay fanekenan'ny lahy, fanekenan'ny Kristy, fanekenan'Andriamanitra, dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ianao ary tsy manaiky an'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana zay. Ary ny vehivavy ihany koa zany zay tsy manaiky vady, hoe tsy manaiky ny lahy, dia efa tsy manaiky an'i Kristy ihany koa izy, tsy manaiky an'Andriamanitra izy. Dia hitantsika eto tamin'ny maraina hoe inona moa ilay hoe fanekenan'ny lahy? Ny fanekenan'ny lahy ao amin'ny tompo izy ny zavatra resahany. Fa tsy hoe ekena amin'ny zavatra rehetra koa fa ao amin'ny tompo. Rehefa ao amin'ny tompo dia manaiky ianao zany. Fa raha mitondranao amin'ny zavatra tsy ao amin'ny tompo izy, zany aiza io tsy ao amin'ny tompo. Ianao ndray zany andika lalàn'Andriamanitra ny aminy. Sanatriana izy zany. Sanatriana izy zany. Dia ahoana izy eo amin'ny 17 vakitsika indray ary ilay 17 dia mipetraka zany ilay fanontaniana arak'izay lesona ianarantsika zay dia izy hevero amponareo mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misarin-doha ny vehivavy. Ahoana ary mety arave zany raha hoe hivavaka amin'Andriamanitra ny vehivavy ka tsy misarin-doha. Dia miverina ilay zavatra nyresantsika tamin'ny maraina eo amin'ny 14 sy ny 15. Tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany, fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. Io toy an'io zany dia be dia be ny mandray an'io teny io zany. Zay ilay hoe ny tenin'ny apôstôly Paoly tenin'ny Petera manao hoe aolan'ny olona kely fahalalana hozy izy. Ny tenin'ny apôstôly Paoly satria sarotra azo ilay izy. Fa mazava be nefa le teny zany. Dia zavatra teneny dia hozy izy tsy mampianatra anareo fa ny fomba ny zavatra rehetra hozy izy manao hoe fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy zany, fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. Dia vao mahina an'ilay ny volo no nomena azy ho fisaronana dia mazava ange zany tsy mila misarin-doha ny vehivavy hozy izy satria nahoana ny volony ange zany no nomena azy ho fisaronana. Raha raisinao amin'izay fotsiny ilay izy dia tena mety marina tokoa zay. Fa inona ny zavatra resahany eto? Averiko tsara ilay izy. 14. Tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy zany. Raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra an'iza izany? Mahafa-boninahitra ny tenany fa tsy ny lohany. Azosika ve izany zavatra resahako zany? Le lohany resahana mantsy maninona ny vehivavy no manao ny fisaronan-doha. Satria mari-pahefana iny hoe manaiky ny lahy izy, manaiky an'i Kristy izy, manaiky an'Andriamanitra izy, satria ny lohany na hoe ny chefiny
dia nyla Kristy Andriamanitra. Ka raha ohatra zany eto lay lehilahy lava volo dia iza ny afa-boninahitra. Ny tenany ihany no ahafahany voninahitra amin'iny satria amin'ny natiorany olombelona zany ny lehilahy raha lava volo dia maninona mahafa-boninahitra azy zay fa raha bolovolo izy dia voninahitra ho azy zay. Ka raha lava volo zany le lehilahy raha lava volo zany le lehilahy dia afa-boninahitra ny tenany. Fa tsy Andriamanitra no afa-boninahitra eto na Kristy no afa-boninahitra eto. Fa eto ndray kosa nefa fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany. Voninahitra ho an'izy le volon'ilay vehivavy lava iny, voninahitra ho an'ny tenany zany. Fa ny volo izy no nomena azy iny ho fisaronana. Car la chevelure lui a été donnée aux izy comme voile. Na ihany koa hoe ny volony lava iny zany iny natao fisaronana zany. Dia izay mantsy le mahazavatra zay analyse dia amin'ny teny frantsay izy teneny tsara. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile hozy izy. Dia eo le zavatra tenentsika teto. Tsisy io le teny faharoa io zany dia zao hoe raha ohatra le vehivavy zany manana volo lava dia voninahitra ho an'ny tenany zay, fa tsy ho an'ny Kristy zay. Dia raisina amin'izay le izy dia jereo tsara amin'izay mety ve hozy izy ny vehivavy raha mivavaka amin'Andriamanitra ka manino ka tsy misaron-doha. Satria eto zany ny tenentsika raha raisitsika le izy hoe fa ny volo no nomena azy ho fisaronany. Satria voninahitra ho azy zany, voninahitra ho an'ny tenan'ilay vehivavy zany fa tsy voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia raha ataontsika ary hoe le vehivavy zany tsy misaron-doha am-piangonana fa ny volony lava iny no entiny eo. Iza zany nomeny voninahitra amin'iny fotoana iny rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izy. Ny tenany sa Andriamanitra nomeny voninahitra. Mazava ho azy fa ny tenany nomeny voninahitra. Ka raha manome voninahitra ny tenany izy dia manino manala baraka ny lahy izy, manala baraka ny Kristy izy, manala baraka an'Andriamanitra izy. Izay no mahatonga hoe ianao zany rehefa hivavaka ianao amin'Andriamanitra dia manino mihetra ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary Andriamanitra no misandratra eo anatrehanao. Ka zay momba anao zany dia ahetrinao anatrehan'Andriamanitra. Iny volonao tsara mirentirenti iny, izay voninahitra ho anao iny, takonanao iny rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao. Fa ny voninahitr'Andriamanitra no asandratra ao le mari-pahefana hoe manaiky ny lahy ianao, manaiky an'i Kristy ary manaiky an'Andriamanitra. Izay zany no entinao eo anatrehan'Andriamanitra. Zay no entinao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia miteny izy eo amin'ny 9:40 dia ahoana izy eo amin'ny 9:40 vakitsika ny 9:40 dia zao no teneniny eo manao hoe raha misy olona toa ty ady dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra. Raha misy olona zany s'il se plaint à contester ozy izy zany hoe manohatra, raha misy olona manohatra n'izany teny zany dia tsy mpiombona amin'izany olona zany tsika. Tsy ady amin'izany olona zany, tsy fandahatra amin'izany koa tsika. Tahaka ny fiangonan'Andriamanitra rehetra ozy izy satria mazava le tenin'Andriamanitra, tsy adika-hevitra zany io. Dia safidy zany ianao izy ianao zay rangahy tsy saron-to zany. Anao zany zay. Fa ny fiangonan'Andriamanitra kosa dia manao tsy manana an'izay fomba fanao zay ny fiangonan'Andriamanitra. Vahoakan'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra dia mihaino ny vahoakan'Andriamanitra. Mety ve ny vehivavy raha tsy misaron-doha am-piangonana? Dia mazava ho azy fa tsy mety zany. Satria nahoana? Iza no mena voninahitra ao am-piangonana? Andriamanitra no mena voninahitra. Fa tsy ianao no anandra-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no mikasika an'iny zany. Vita zany mikasika ny resaka le hoe mikasika le resaka le hoe satria zay lesony zay zany tao anatin'le hoe fanavahana amin'le resaka hoe madio sy maloto. Inona zavatra hitantsika eto anatin'izay madio sy maloto zay? Hitantsika tao ny fomba fanaon'izao tontolo zao, ny fetin'izao tontolo zao, ny fivavak'izao tontolo zao miresaka hoe sampy. Lalàn'Andriamanitra tsika tsy hanao an'izany zavatra izany. Ahoana izy Andriamanitra? Miovà amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy.
miala amin'ny fanaon'izao tontolo zao ary miova amin'ny fanavozana ny saina matarinareo ny fitrapon'Andriamanitra dia mila miala zany. Mila miala zay. Amin'ny fivavahana amin'ny razana, amin'ny fivavahana amin'ny sampy sy amin'ny fomba maro samihafa io izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fetin'izao tontolo zao tsy mifanaraka amin'ny fomban'Andriamanitra. Eo ihany koa hoe aoko masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo, navahan'Andriamanitra. Tamin'ny eo ihany koa miresaka sakafo hoe zao ny sakafo hoaninareo, zao ny tsy hoaninareo. Navahan'Andriamanitra amin'ny fomba hoe fitafiana, manao ahoana ny tokony ho fitafiantsika. Fitafiana ao anatin'ny fahadiovana, fitafiana ao anatin'ny fahamotinana, fitafiana ao anatin'ny fahamasinana. Zay hoe masina eo anatrehan'Andriamanitra zay. Hitantsika hoe manao ahoana ny fomba firavahana ihany koa. Aoka ny firavahanareo tsy tahaka ny aty ivelany fa miafina opozy izy. Na amin'ny resaka maquillage, na amin'ny resaka volamena io, na amin'ny resaka fiakanjona io. Dia aoka tsy ho zay zany, satria tsy zay ilay fiangonan'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ihany koa natrehan'Andriamanitra dia hitantsika hoe rehefa mivavaka koa zany dia zao hoe ny lehilahy tsy mahazo misaron-doha fa ny vehivavy dia misaron-doha eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mivavaka zany ianao, tonga ato an-trano ianao mivavaka ianao, mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao, mandoalika ianao misaron-doha zany raha vehivavy ianao, mandeha eny amin'ny toerana fiangonana ianao misaron-doha zany ianao raha vehivavy ianao. Raha mandeha miasa indray ianao iny mandavanandro iny tsy hoe andeha ianao saron-doha ianao ohatrany manoatra amin'ny masery isan'andro hoe misaron-doha ianao. Ireo fa ny Eglizy Katolika ny azy ny masery any ny aseny misaron-doha. Fa ny mpivavaka tsy manao an'izay zavatra zay. Fa iny masery dia misaron-doha eny izy isan'andro izy misaron-doha eny foana fa zay nge ny dikan'ny saron-dohan'ny masery iny. Dia ohatr'izay koa ny musulman, ny vehivavy musulman ny azy misaron-doha foana ny azy. Fa io indray tsy resaka ilay izy zany, izy koa zany zay ilay izy hoe de l'extrême à l'autre hoy ny fitenenana. Ny sasany na tsy manao na manao foana koa. Fa ilay izy manao rehefa mivavaka ianao hozy izy. Mety ve ny vehivavy rehefa mivavaka izy ka tsy misaron-doha eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mivavaka zany ianao no manao an'izay saron-doha zay fa tsy hoe manao an'iny toute la journée ianao. Na matory ary ianao dia misaron-doha koa ianao. Fa rehefa mivavaka ianao ohatrano, rehefa mandinga ny tenin'Andriamanitra ianao ohatrano dia izay ianao no misaron-doha. Deran'Andriamanitra ianao no misaron-doha. Fa rehefa tsy ao anatin'izay fotoana izay ianao, na hoe tsy makany am-piangonana ianao dia mandeha isan'andro ny fiainanao nge. Fa izay fotsiny ilay izy araka ilay teneniny teo hoe tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao. Tahaka an'ilay hoe poerapoera aty ivelany, tahaka ny firandranam-bolon'izao tontolo izao zany, na hoe ilay lamodin'izao tontolo izao satria zany lamody tamin'izany fotoana zany, karazana mety firandranam-bolo zany izy io. Koa inona indray ny kopom-bolo malaza dia izao dia lokoina amin'izao ny lokony sy ny karazany. Montina, masina ao anatin'ny fahadiovana eo anatrehan'Andriamanitra. Hiditra indray zany tsika ny amin'ny resaka tombo-kase manaraka, izay mikasika an'iny fa dirantsika indray ny tombo-kase manaraka, dia hiresaka indray zany tsika ny amin'ny rà ny zanak'ondry. Hiresaka tsika ny amin'ny rà ny zanak'ondry. Ka io rà io zany dia zao famantarana zany io rà io. Ary ny rà ihany koa zany no manamasina antsika ny rà. Ka inona moa ny hevitra n'ilay hoe rà zany? Io rà io zany dia zao hoe tany amin'ny testamenta taloha dia ny rà dia fanaovana iny, fanaovana fanavotana teo amin'ny zanak'Israely. Rehefa manota ny zanak'Israely dia ny rà no amonjena ny zanak'Israely, anadiovana azy, anasana azy. Ary ny zanak'Israely ihany koa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia zao ny rà no nanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely niala tao anatin'ny fanandevozana. Ka raha tsisy an'io rà io zany dia zao tsy voavonjy ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta. Satria tamin'ny alina namonjena ny zanak'Israely, tamin'ny alina namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia zao namono biby novonoina ny zanak'ondry. Ary ny rà ny biby no nafafy tamin'ny andro sy ny tolalana teo mivaravaran'ny zanak'Israely. Ka rehefa mandalo ny anjely andringana dia tsisy loza nahazo ny lamatoan'ny zanak'Israely. Zany hoe mariky ny famonjena zany ilay rà zany. Ka hiresaka zany tsika mikasika an'io rà ny zanak'ondry io fa hiverenantsika kely aloha ilay any amin'ny testamenta taloha zany mikasika ilay hoe ny rà zany ho marika fanavotana zany
teo amin'ny zanak'Israely. Jerentsika ara le aty amin'ny Exodosy toko faharoambin'ny folo. Exodosy toko faharoambin'ny folo. Vakitsika kely. Exodosy toko faharoambin'ny folo. Dia ahoana izy eo amin'ny andininy fahatelo. Zao ny teneniny eo amin'ny andininy fahatelo. Mitenena nareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isatrano. Atao inona io zanak'ondro? Ho vonoina zany io, ho atao sorona zany io. Dia zao no teneniny rehefa avy eo. Andininy fadimy sy ny fahaenina. Dia ahoana izy? Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray taona no alainareo amin'ny ondriny amin'ny io sisy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faefatra amin'ny folo amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny harivan'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Zany hoe amin'ny faefatra amin'ny folo ny volana Nisanina zany izy io. Dia rehefa tonga ny faefatra amin'ny folo ny hariva zany dia zao hamono an'io biby io ny zanak'Israely dia ho alaina ny rahan'izy ireny, ny rahan'io biby io andininy fahafito. Zao ny teneniny eo amin'ny andininy fahafito eo. Ary analany ny ra ka antetiny amin'ny tolanam-baravarana roa amin'ny taotam-baravarany trano izay hinanany azy. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika amin'ny afo, hinanany mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Eo amin'ny andininy fahafolo. Ary aza asianareo sisa ohatramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ohatramaraina dia hodidoranareo amin'ny afo izy. Dia ahoana izy amin'ny andininy faha 12? Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikina, ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tenareo ny tananareo dia hohaninareo faingana izy fa Paska any Jehova. Maninona moa le hoe ny kapanareo ny amin'ny tongotrareo, ny valahanareo voasikina hozy izy satria zany hoe mivonina zany nareo amin'ny fotoana io fa hiala amin'ny tany Egipta zany nareo, hiala ao anatin'ny fanandevozana. Fa amin'ny fotoana izay hinananareo izy dia izy Paska ho an'i Jehova hozy izy. Amin'ny fotoana hinanana an'izy iny zany. Dia teo amin'ny Israely zany lasa manina izy io? Lasa natao fahatsiarovana zany izy io. Isaky ny 14 ny volana Nisanina dia mahatsiaro an'io fanafahan'Andriamanitra ny Israely io, ny Israely ka manao ny fetin'ny Paska zany. Amin'ilay fandalovana na amindren'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia izay mihitsy ny teneniny teo amin'ny andininy faha 14 izy mitenany izay manao hoe ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranak'ireo faramadimy no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna ho mandrakizay hozy izy. Zany ho tsarovana zany ho andro satria nahoana ho marika ny famonjena ny zanak'Israely. Ny rahan'ilay biby izay nalatsaka napetraka teo amin'ny tolanan'ny varavaran'ny zanak'Israely ho famonjena azy ireo satria rehefa handalo zany ilay anjely hamono ny matoan'i Egipta dia zao ny zanak'Israely ho voaro mikasika anazy io. Eo amin'ny andininy faha 12 izy miteny an'izay zavatra zay. Fa andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra Egiptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehova. Andininy faha 13 ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo fa raha mahita ny raha aho dia handalo anareo ka tsisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta ao. Ny raha dia ho famantarana ho anareo izy ka tsisy loza anjoanareo raha mandalo ny tany Egipta. Zany hoe fandalovana zany io alina io. Dia rehefa tonga tokoa ny maraina amin'izay rehefa avy eo nalefan'ny Farao ny zanak'Israely ndanonareo mandeha. Fahoriana tsisy ohatr' izany ny Egiptiana tamin'iny satria Paska ny Jehova ny tamin'iny alina iny zany. Fandalovana Andriamanitra nandringana ny matoan'ny Egiptiana fa ny zanak'Israely kosa tsy maty. Narovan'Andriamanitra noho ny amin'ny raha. Zany hoe izay nanana le raha zany dia izao
voavonjy zay nisan'io raha io. Inona nefa ny biby natao fanatitra tamin'io? Raha ny zanak'ondro izy izy. Iny le tandindon'ny Kristy zany iny. Ka ilay raha iny zany no raha tsisy an'iny raha iny zany reto zanak'Israely zao dia manino? Tsy voavonjy zany izy ireo fa maty avokoa zany izy ireo. Vokatry ny raha iny dia voavonjy ny zanak'Israely. Io raha io nefany izay nafafy tamin'ny tolanana na niandro teo amin'ny varavarana zanak'Israely dia tandindony amin'ny Kristy izy io. Satria Kristy ilay lazaina hoe indro ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ilay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Dia tahaka ny zanak'Israely no vonjena tao anatin'ny fanandevozan'ny Egyptiana dia tahaka izay ihany koa namonjen'Andriamanitra an'izao tontolo izao hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Zany hoe izay mandray an'i Kristy zany, izay mandray ny rahan'i Kristy io fanavotana azy dia tsy ho very izy zany fa ho voavonjy izy. Zany hoe tandindona zany ilay Paska tany amin'ny testamenta taloha ho fanavotana antsika aty aoriana zany. Ka raha ny zanak'Israely zany no navotana tao anatin'ny fanandevozana fampijaliana Egyptiana dia tsika ihany koa zany izao tontolo izao navotana ny amin'ny fahotana mba ho tafaray amin'Andriamanitra. Satria inona mampisaraka antsika amin'Andriamanitra? Ny fahotana no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Isaia 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 7:50 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 7:50 dia vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa hamary, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Inona no manatafasaraka antsika tamin'Andriamanitra? Ny fahotantsika. Tonga zany tsika, tonga zany Jesosy Kristy anaisitra an'izay fampisarahana zay. Dia nanolotra ny tenany izy. Nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ny rahan'i Kristy ho fanavotana ao antsika. Zany hoe ho fampihavanana amintsika zany sy Andriamanitra. Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 ny andininy 7:20. Matthieu 5:20 dia ny andininy 7:20. Fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena. Amin'ny teny frantsay dia le sang de l'alliance. Zany hoe ny rany fampihavana. Fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Nalatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Itsika ilay tafasaraka amin'Andriamanitra iny zany dia zao le rahan'i Kristy no fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ka hoe raha tsy misy raha latsaka izy ny sororamasina dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsisy an'io raha io teo amin'ny tolanam-balavaran'ny jiosy zany dia zao tsisy voavonjy ny zanak'Israely. Fa nanaikina an'iny nanositra n'io raha teo amin'ny tolanana sy teo amin'ny andro izy dia voavonjy. Rehefa nandalo Andriamanitra dia voavonjy ny zanak'Israely ka tsisy naloza nanjo ny zanak'Israely. Atao amin'ny Romanina ihany koa izy miteny an'izay. Romanina 5:5 ahoana izy? Romanina 5:5 sy ny 7. Romanina 5:5 dia ny andininy 7 sy ny 7. Inona ny zavatra resahany ato koa? Romanina 5:5 andininy 7 sy ny 7. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa folom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjena antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika hozy izy. Fa folom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Dia raha isika koa amin'izao fotoana izao
raha sendra lavitsika dia mifanontaniana mipetraka hoe mbola mamonjy antsika aveo raha ny Kristy io dia araka ny teneniny teo tena mbola mamonjy tokoa. Araka ny eo amin'ny andiny fasivy hoe koa mainka aza ny amonjena antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarininy tamin'ny rany isika. Zany hoe io rany Kristy izay nalatsaka io zany dia 2000 ans auparavant roa arivo taona lasa tany aloha tany mbola mamonjy io hatramin'izao. Andriamanitra maninona? Inona mampisaraka antsika amin'Andriamanitra? Ny fahotantsika. Rehefa manota zany tsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra foana tavidio zany zay. Fa raha te hiavana amin'ny Kristy zany tsika na amin'inona na amin'inona dia zao mangataka le rahan'ny Kristy anadio sy anasantsika amin'ny fahotantsika dia rehefa mangataka an'izay tsika dia miny tafaray amin'Andriamanitra. Io zany zay mahatonga azy hoe le sang de l'alliance. Ny rany fanekena ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Raha tsisy an'io raha io zany dia tsisy izay fampihavanana izay fa tapaka ilay fiarahantsika amin'Andriamanitra. Dia amin'ny Romanina 5 izy 9:1 dia ahoana izy? Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny zanany, mainka ny amonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izy izay nahazoantsika fihavanana ankehitriny. Zany hoe Jesosy mihitsy zany le izy napisy le réconciliation tamin'Andriamanitra izany. Teo ihany koa nefa ny zavatra nisy zany dia zao hoe ny jiosy sy ny jentilisa satria ny atao hoe jiosy mantsy ny soratra masina. Raha vao miteny ny olona hoe jiosy dia miteny hoe zanak'Israely zay. Jiosy zany tsy zay ny atao hoe jiosy, tsy hoe zanak'Israely ny jiosy. Ho azavaiko ilay izy rehefa avy eo. Na ihany koa mitentsika hoe arabo dia hoe musulman zay, jiosy zany. Fa inona ny atao hoe jiosy? Ny atao hoe jiosy dia zao mitsofoka amin'ny fanekena ao amin'Andriamanitra, manaraka rehetra zay ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salama. Zay ny atao hoe jiosy eo amin'Andriamanitra. Raha milaza ianao hoe zanak'Israely, raha milaza ianao hoe za voafora kanefa ianao tsy mitandrina lalàna, tsy jiosy ianao zany. Fa ny atao hoe jiosy dia manaraka zay takin'ny lalàna. Dia ohatr'izay koa ny amin'izareo musulman. Ny antsoina hoe musulman dia manaiky ny fivavahana io, zay ny atao hoe musulman. Fa tsy ny arabo rehetra, fa tsika moa tsy miditra amin'iny resaka iny indray zany. Fa entre parenthèse iny zany. Fa natao hoe jiosy zany dia ireo izay manaraka ny zavatra takin'ny lalàna ho tandremana. Ny zavatra misy anefa dia zao. Ny jiosy dia zao tsy manana fifandraisana ny jentilisa. Araka n'ilay nianarantsika teo hoe satria nalain'Andriamanitra ho azy tsy ho isan'ny jentilisa ny zanak'Israely. Zany hoe manana ny fomba fivavahany isika zany eo amin'Andriamanitra, na hoe ny zanak'Israely eo amin'Andriamanitra. Dia tsy manao ny fanaony zao tontolo zao izy na amin'ny sakafo hohaniny na amin'ny fetiny sy ny zavatra maro samihafa zany. Ny zavatra misy anefa dia ity. Ahoana zany mikasika an'ireo hafa firenena ankoatra ny jiosy? Avela ho very zany izy ireny. Dia raha mijery antsika amin'izao fotoana zao hoe tsika nga anisan'ny jiosy taloha. Tsy anisan'ny jiosy mihitsy sika taloha. Fa naninona nefa sika no lasa jiosy ankehitriny. Satria tsika zany azo antsoina hoe jiosy mihitsy sika. Satria tsika le Israely ara-panahy tsika zany zao. Satria zay ny atao hoe jiosy, ny atao hoe jiosy dia manaraka rehetra zavatra takin'ny lalàna, ny mpaminany ary ny salama. Ka rehefa ao anatin'izay zany tsika dia zay ny antsoina hoe jiosy. Tsy izay miseho ny jiosy izy fa zay miafiny ny atao hoe jiosy. Zany ny tenen'ny apôstôly Paoly. Ka ino no miafiny io? Le manaraka ny tenin'Andriamanitra io, manaraka ny saintes écritures io. Dia eo nefa ny zavatra misy zany dia hoe ahoana ary zany ny amin'ny hafa firenena zany mikasika an'izay zavatra zay. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay.
ka raha zay no nahafatesan'i Kristy dia io famonjena nataon'i Kristy io zany ho an'izao tontolo izao fa tsy hoe ho an'ny Israely irery ihany izay nalainy nivoaka avy tany Egipta fa ny famonjena nataon'i Kristy zany ho an'izao tontolo izao rehetra ka indrahan'i Kristy satria nisy jiosy nandray ny fahamarinan'i Kristy misy ny hafa firenena nandray ny fahamarinan'i Kristy dia ireo nefa tsy niaraka ireo fahiny fa ao amin'i Kristy zany ianao rehefa mandray an'i Kristy ianao dia zao tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa iray ihany ao amin'i Kristy Jesosy zany hoe natambatry Kristy zany ireo ho lasa vahoaka anankiray jiosy ara-panahy zany jereo tsara angizy ato teneny ato amin'ny Efesianina ato izy miteny anazy Efesianina 2:2 ka hatramin'ny 7:10 Efesianina 2:2 teny 1:10 ka hatramin'ny 7:10 dia hono izy koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazainy ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe iza moa ilay voaforan-tanana fa ny zanak'Israely zany io ireo le manana ny fanekena teo amin'ny fanekena taloha zany koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora eny tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ny faneken'ny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana n'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao fa ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampakeken'ny rany Kristy zany hoe ny hafa firenena zany dia zao hoe ohatrany hoe voailika teo amin'ny zanak'Israely zany na nisy ara teo anivon'ny firenen'ny Israely zany dia voailika izy ireo fa zao noho ny amin'ny rany Jesosy dia ny rany Kristy nanao fampihavanana ny rany Kristy nanao réconciliation ka lasa vahoaka ray ihany izy ireo ho an'ireo izay mbola mitazona an'izay fomba zay manao hoe raha tsy jiosy ianao tsy maintsy forana ianao tsy maintsy manao an'izao ianao tsy maintsy manao an'izao ao amin'i Kristy inona no miprevo inona no mibano ao amin'i Kristy ny zavatra mibano ao amin'i Kristy dia ny finoana ho an'izay rehetra nandray azy dia nomeny ero tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay nino ireo no nasiana ny tomboka sy ny fanahy masina ka na jiosy ianao na jentilisa zany ianao dia nakambana ho iray ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ilay rany Kristy no fampihavanana zany ny rany Kristy no fampihavanana ho antsika asan'ny apôstôly 10:7 io kaikeo ihany afasaraka zany fa zao lasa anankiray vahoaka ray ihany izy eo amin'Andriamanitra asan'ny apôstôly 10:7 dia ahoana ozy izy eto dia hoy izy taminy ianareo malala fa fady amin'ny jiosy ny hanan-draharaha na hiatrano amin'ny olona hafa firenena nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio ny apôstôly Petera zany no miteny eto ianareo malala izy satria tena fady amin'ny jiosy mihitsy zay satria arak'ilay hoe le fivavahana jiosy io zany ny zanak'Israely nareo malala ao izy fa fady amin'ny jiosy ny hanan-draharaha na hiatrano amin'ny olona hafa firenena nefa izy zany eto mitsofoka ohatran'ny Kornelio zay romanina io tsofohany io dia nefa izao izy efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio maninona moa no nampahafantarin'Andriamanitra izy satria ity olona zay niroson'ny ty nge ka olona vonina ny andrain'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany zany hoe rehefa mandrain'i Kristy zany izy dia inona zavatra misy ny fomban'izy ireo zany dia lasa ho fomba ray ihany satria Jesosy ray nivavahana fa tsy hoe
so dia io indray noraisiny hoe akio raha teneny hoe efa nataon'i Kristy hoe tsy manino izy ity hoe tsisy olona azoko atao hoe fadina tsy madio intsony. Le olona nefa tsy kristianina fa manao ny fanaony zao tontolo zao dia avy ianao dia anao ny fombany. Satria efa afaka atao miaraka ny jentilisa sy ny kristianina zany. Tandrema. Vao teo antsika nianatra mikasika le resaka hoe fanavahana ny madio sy ny maloto. Misy zany zay fanavahana zay amintsika kristianina. Fa ho an'izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hoe ro tonga zanak'Andriamanitra. Ka na inona firazana nisy anao rehefa mandray ny Kristy ianao dia tonga ray ihany. Vahoaka ray zany ianao. Tonga vahoaka zanak'Israely ianao zany amin'izay fotoana zay. Ka tsy misy na jiosy na grika na andevo na tsy andevo. Zany hoe Andriamanitra zany dia zao raha mamitana ny zavatra andrasantsika teo dia hoe ny rahan'i Kristy no fampihavanana antsika amin'Andriamanitra satria inona no natafasaraka antsika tamin'Andriamanitra? Ny fahotantsika no natafasaraka antsika tamin'Andriamanitra. Inona no natafasaraka ihany koa ny jentilisa tamin'ny zanak'Israely satria ny jentilisa manompo sampy manana ny fomba fivavahana izy, manana ny fomba fanaony izy. Fa an'ireo izay jentilisa kosa nandray ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia nao nahafoy an'izay fomba zay izy. Fomba rehetra nananany taloha zay ka lasa nino? Fomba ray ny fombany dia ny fomban'ny Kristy ny fombany. Fomba n'Andriamanitra no lasa fombany. Dia izay mahatonga azy hoe ho an'izay efa lavitra dia napakekena noho ny amin'ny rahan'i Kristy izy. Dia lasa tafaray amin'Andriamanitra izy noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Afaka amin'izay fombany taloha zay izy. Afaka amin'ny fahotany sy ny faharatsy ny rehetra. Aty ihany koa izy aty amin'ny Kolosianina aty izy dia miteny ny lanitra sy ny tany nampihavanan'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy. Satria ny tany zany tafasaraka amin'Andriamanitra koa ny vokatry ny fahotany. Fa ny lanitra no seza fiandrianan'Andriamanitra. Tafaray ihany koa izay amin'ny Kristy. Kolosianina toko voalohany. Dia vakiantsika ny andininy 20. Kolosianina toko voalohany ny andininy 20. Sady izy no nampihavanany zavatra rehetra aminy. Ka dia nirahany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny izy hoy izao no fampihavanana izany na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Zany hoe fampihavanana ny etỳ an-tany sy ny any an-danitra zany dia ny rahan'i Kristy no fampihavanana amin'izay. Zany hoe zay mazava-dehibe le rahan'i Kristy zany. Ary io moa zavatra tenantsika teo le fahafatesan'i Kristy zany dia zao hoe azafady le paka natao tany amin'ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha zany dia tandindona ny amin'ny Kristy zany izy io. Satria teneny mihitsy le izy aty amin'ny testamenta vaovao zavatra efa nianarantsika teto moa zany hoe fa Kristy izy maty Paska ho antsika izy. Zany hoe Kristy mihitsy zany io zavatra tandindona tany amin'ny testamenta taloha izay le zanak'ondry novonoina io zany manambara ny amin'ny Kristy zany io le fampihavanana ho antsika amin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko 5, Korintianina voalohany toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Korintianina voalohany toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ao izy no miteny an'izay zavatra izay. Korintianina voalohany toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Tsy mety ny firerianareo tsy fantareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy misy masirasira anareo. Fa voavony Kristy Paska ho antsika. Dia aoka isika hanao ny andro faharavona tsy amin'ny misy masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolo-po sy ny faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiova-po sy ny fahamarinana. Eo amin'ny andininy 7 izy dia miteny, andininy 7 izy dia miteny esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy misy masirasira anareo. Inona moa masirasira esorina io? Le fahotantsika io, le tsy fahamendrehantsika io. Ka aoka isika hanao ny andro firaviravona hozy izy tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolo-po sy ny faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiova-po sy ny fahamarinana. Fa eo amin'ny tapany farany andininy 7 izy miteny fa voavony Kristy maty Paska ho antsika hozy izy. Kristy zany voavony Paska ho antsika.
ho fanavotana ho antsika maty Kristy mba ho avitra antsika zany dia Kristy le sorona izy ihany koa ny sorona zay naterina teo amin'ny azo fijaliana izany izay no mikasika an'iny zany fa amin'ny herintsika dia mamarana an'izay lesona zay dia hitsofoka indray tsika amin'ny fizarana manaraka zany mikasika le resaka hoe ny famorana no resahantsika satria ny famorana ihany koa zany dia zao hoe famantarana zany ny famorana mariky ny fanekena eo amin'Andriamanitra hoe mitsofoka amin'ny fanekena amin'Andriamanitra zany ianao kanefa ny famorana ve dia hoe mbola ho atao indray ny famorana ve tahaka ny tany amin'ny testamenta taloha zany hoe ny olon-dehibe no firana na hoe rehefa nivoaka ny lalàna dia hoe ny zaza 7 andro no firana satria Abrahama fa lehibe izy vo niditra tamin'izay fanekena izay zany efa antitra efa 90 taona no firana efa men'Andriamanitra ho an'ny zanaka Israely ny lalàna dia hoe ny 7 andro no firana eo anatrehan'Andriamanitra ka amin'izao fotoana izao ve mbola zay ve mbola firana ve ny zaza ary hoe miditra amin'ny fanekena amin'Andriamanitra satria rehefa miditra amin'ny fanekena zany dia manaraka rehetra zay takin'ny tenin'Andriamanitra zany amintsika dia ao amin'ny Kristy Jesosy ary ve mbola firana koa ve zany dia mazava ho azy fa tsy firana intsony fa zao ny fo no firantsika ahoana indray ary zany famorana ny fo zany dia izay no resantsika zany amin'ny lesona manaraka izany fa hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny lesona iny hiaraka hivavaka sika Jehovah'Andriamanitra raha eo misaotra anao zay raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao deranao zay mankalaza anao ary manome voninahitra anao mananatra avy ny anaranao aokaray ny fanahinao hiasa amin'izay nandreny ny teninao ka hitondra fanavotana ho an'izay mbola tafasaraka taminao satria ny ranao ny fampihavanana ho anay so aminao ka noho ny amin'ny ranao dia tonga vahoaka ray ihany izahay na jiosy na jentilisa na grika na tsy grika na andevo na tsy andevo satria iray ihany ny identité anay dia ianao Jesosy Tompo asandratra avy ny anaranao raha io dia iray ny anaranao any manamasinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany indray teto anatrehanao alleloia amen isaorantsika lehibe ny tompony amin'izay lesona izay dia mbola io ihany zany tsika mbola mandrefy ny tempoly antsika zany mikasika an'izay lesona izay toy izantsika amin'ny manaraka izay zany zay fa dia baibai daholo tsika rehetra re manaraka indray